mbola miverina atrantsika eto mizara ny nofy vavaka tsika tompoko. Andriamanitra ranay any an-danitra ao, mangataka ny fanahinao masina tompo, hitiny eto hiteny amiko, hiteny amin'ny mpiainy tsirairay avy. Tompo malalo, mitenena fa vonona iainao anao zay, mitenena fa vonona iaino zay tianao ambara zay Dado. Apetreo ny nofo, angina etry dia etry, vaoka zay Jesosy iaino teninao, satria tsy ny mofo ihany ho ianao no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay lokan'ny vavan'Andriamanitra. Ka mino sy matoky izay tompo, fa eto ianao miaraka aminay. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Alohan'ny hitondrako ny nofy dia hamaky ny tenin'Andriamanitra antsika ato amin'ny Jakoba 1-20 andimy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo, dia Hebreo 4 andiny faharoa ambin'ny folo. Io zany no hitondrako, io zany no hitondrantsika ny nofy, ary ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no manome. Ty nofy ty dia efa ela ihany koa, fa za zany mbola tsy nizara an'io mihitsy satria angataka teny amin'ny tompo foana zany aho, dia za namaky azy vo vetivety teo 2 andro lasa zay no nahazo an'io tenin'Andriamanitra io, meny fanahy masina petrany tato anatiko. Vakiko ny tenin'Andriamanitra, Jakoba 1 andiny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Tenin'Andriamanitra lantsika tsenjery ihany koa. Indraindray dia zavatra haitsika isan'andro dia misy révélation miafina ny amin'ny tenin'Andriamanitra, misy zava-miafina. Halleluja. Vakiko ny tenin'Andriamanitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana zay marina eo imason'Andriamanitra, koario ny fahalotona sy ny lolom-po rehetra, ary keo amin'ny fahalemem-panahy ny tenin'ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Fa aoka ho Mpankato ny teny ianareo, faza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Halleluja. Dia hozaraiko amintsika le nofy, hozaraiko amintsika le nofy, ary hovakitsika ihany koa alohan'izay Hebreo 4 andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny heritreritra sy ny fisainan'ny fo. Amen. Mahafantatra ny fisainan'ny fo ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia teny, dia teny toriana. Raha ohatra antsika no alohan'ny izara ny tenin'Andriamanitra, alohantsika izara ny nofy, ny révélation, ny fahitana, mangataka amin'ny tompontsika inona ny teny omenao Jesosy amin'io révélation io. Ny tompo no manome ny tenin'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra omeny fanahy masina io no ahafahany fanahy masina manazava anao an'io révélation sy nofy ary fahitana omeny anao io. Amen. Aoka ho fantatsika tsara fa Andriamanitra no mahalala, mahita ny zava-miafina rehetra, na ao anatin'ny fontsika amin'izao fotoan'izao hitany Jesosy. Ahoana ny fonao? Ahoana ny fonao? Inona ny zavatra ao anatin'ny fonao? Inona ny ao anatin'ny fisainanao? Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, velona ty teny ty, mahery ty teny ty, ka maro ny tsy mahazaka, maro ny manohitra, maro ny miala amin'ny fahamarinana, satria tsy zaka le teny. Tsy zaka. Maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona ka hatramin'ny fampisarahana ny aina. Manindrona.
manindrona ka hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo, mahafantatra ny eritreritra tsika sy ny fisainantsika Andriamanitra. Haleloia. Tsisy takona zay tsy hitany tsy fantany. Haleloia. Tsisy takona zay tsy mambarany. De izarany Nofy aho. Na tsika ary na manafina toy inona, da makitsika mandifa 3 mbola Hebreo io, anja an'Andriamanitra zany. Ariarina mihitsy zany. Satria tsy misy zavatra tsy ho aseho zany. Tsy ho ambaran'Andriamanitra fa amindray andro io apoitrany Jesosy. Apoitrany. De zao le Nofy vehivavy anankiray aseho Tompo fa io vehivavy io fantatro tsara. Fantatro tsara fa ny Tompo tsy mamela hoe anambara an'izay, fa anazy sy ny Tompo mivavaka ho azy, de ny Tompo ikazikazy hanova azy. Satria tsy anjarantsika ny tsara olona, fa ao anatin'io Nofy io ihany koa de misy ohatra sy zavatra ambaran'ny Tompo amintsika mba afatsika mandini-tena, na zazany na ianao, afatsika mandinika hoe atraizatraiza ny fifandraisantsika amin'ny Tompo. De ohatr'izao zany le Nofy nandeha tamin'io toerana anankiray amin'ny misy an'io vehivavy io zany aho, de ao anatin'ny trano tsy iza fa izaho ianao, le tranon'Andriamanitra, ilay tempolon'Andriamanitra. De rehefa niditra amin'io tranon'io rahavavy anankiray io aho de ao ambadiky ny armoirany maloto be. Ao ambadiky ny armoirany maloto. De nanadio an'io ambadiky ny armoirany io. Fantatro ny Tompo ambara hoe nandeha tany aho amin'ny toeran'io hitory aminy, ampalala azy an Jesosy. Amen. Ny zavatra zay Andriamanitra tena miteny, le tenin'Andriamanitra nomeny teo Hebreo 4 de manambara ny zava-miafina amin'io vehivavy io, ny ao anatin'ny fony, na ariarin'Andriamanitra, ambaran'Andriamanitra, ambarany tamiko, mba hahafahantsika mieritreritra ihany koa zany hoe fantany Jesosy ny ao anatintsika, fantany Tompo ny momba antsika rehetrarehetra. Na tsika miatsara velatsy, na tsika mandainga, aleotsika mitsotra ny marina araka ny tenin'Andriamanitra zay voalazany. Fa izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra zany no mahazo famindrapo. De rehefa nandeha tany zany aho de nanadio ny ambadiky ny armoirany io naloto be. De rehefa avy eo zany aho le olona ao aminy zany miaraka ao aminy de tsy faly. Efa tonga tany zany andeha hoe tory ny filazantsara zay zany hoe anadio azy, anova azy, nanambara aminy amin'ny Jesosy ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. De le olona manodidina azy sahalan'ny hoe misakasakana reny foana manko sakasakana ho antsika raha ohatra ka tsika miaino an'izy ireny de lasa sakana ho antsika amin'ny fandrosoana amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fanarahantsika an Jesosy. Fa raha tsika miaino amin'ny Tompo de ny Tompo manafaka antsika. De niteniteny be zany, teniteny be azy ireo manodidina azy de andeha aho aka escalier. Andeha aka escalier zany aho zany hoe mbola le escalier de manambara fiakarany ara-panahy satria miakatra ianao. De akan'iny zany aho mba hiaraka hanambara aminy, hitarika aminy mba hitombo bebe koa amin'ny ara-panahy. De rehefa andeha zaho nisy olona be debe ny sakana teo, misy olona teo be debe de tsy afaka aho andeha aka an'le escalier, tsy afaka aho andeha aka an'le tohatra.
Haleloia. De rehefa avy eo zay zany zavatra nitranga, de rehefa avy eo zay tonga amin'ny trano anankiray. Nisy trano anankiray zany, tapitra zany le teo de nitoy le nofy. De nitoy le nofy zany de efa hitako zany izy ao am'le trano anankiray am'zay zany. Eo hitako tsara le loto zay nidioviko teo zany. Zany ny antony tsika mitory, tsika mandefa niavatra ny toko, tsika manambara amin'ny olona, de le teny no manadio atsika, ty tenin'Andriamanitra ty manadio atsika. Manadio atsika ty tenin'Andriamanitra ty. Ka anjarantsika am'izay fotoana zay mandray, raha mandray tsika de voadio. Fa raha tsy mandray tsika de miverina eo amin'ny lototsika ihany. Tsy ho atsika mihitsy, tsy ho an'izaniza mihitsy fa ho anao le tian Jesosy diovina, tian Jesosy amboarina, izasy anao. Ka anjaranao no mandray sy tsy mandray. De le loto zany na de teo ary niezaka nanambara taminy, niezaka nitory taminy, nitory amin'io vehivavy io, de le loto tao ihany. Le loto tao ihany. Satria be de be ny zavatra nazavaiko taminy, be de be ny zavatra nitoriko taminy. De rehefa tonga amin'le trano anankiray aho zany, tonga fanindroany zany aho jery de manao sorta foy izy, sorta foy be aty ambony, de gaga be za. De niteny azy aho, niteny azy ny fahamarinana, ny amin'ny fitafy ivelany maha-kristianina. Marina satria maro manko miteny foana hoe ny anatiny aloha jeren'i Jesosy. Marina zany, tsy mandany zany mihitsy aho. Ny ao anatiny no jeren'i Jesosy. Madio aloha ny ao anatiny, mila mifanaraka mety ivelany. Fa rehefa ny ao anatintsika maloto de mivoaka ity ivelany io. Arakaraka ny ao anatiny ihany koa mivoaka ity ivelany. Fa na de nanafokafona ary io rahavavy io, na de nanafokafona tamiko ary izy, de ny tompony ampalalà, ny tompony ampafantatra ny ao anatiny fony. Ary nahanjahanjany ety ivelany. Nao sorta foy izy de gagabeza de niteny azy. Nanao kavina ihany koa izy. Manambara zany ao amin'ny Timoty, raha mamaky Timoty 1:2, 5, 7 io zeny. Ny fitafiana mendrika maha-kristianina sy ny tsy anaovana ny firavaka ety ivelany. Amen. De nanambara amin'io de tezitra izy, tezitra. Ary tena nambarako ny zavatra rehetra nitranga teo, ny zavatra rehetra nitranga io, ty nofo nambarany tompo aty de tena zavatra nisy mihitsy, zavatra nisy. Ary nolazaiko aminy mihitsy ny fahamarinana fa izy no nandahy. Tezitra tamiko izy. Ny fahatezerantsika araka ny tenin'Andriamanitra teo vakiko Jakoba indray mandeha. Jakoba 1:20 ka hatramin'ny 12. Fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana zay marina eo imason'Andriamanitra. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Fahatezeranao tezitra amin'izy, anao tezitra amiko, anao fa tezitra amin'ny Jesosy. Raha tsika tezitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra, zay mpanompon'Andriamanitra mitory ny fahamarinana aminao, ka ianao tezitra, ianao sy Jesosy, miady amin'ny Jesosy anao fa tsy miady amiko mihitsy. Haleluia. Miady amin'ny Jesosy ianao, satria le fahamarinana hanadiovan'i Jesosy, io zany le loto hitako. Io le loto hitako ao ambadiky n'ilay armoara maloto be. Amen. Amen. Ka raha tsika manaiky teo diovin'i Jesosy tsika, de mila tsika mandray ny teniny. Raha lazaina ho mpianatra ny tsika de mila mandray le teny. Mila mandray le teny tsika iaina tsika. De tezitra tamiko izy de zao nataony ena. Sasa ny teny azy mampalahelo an'i Jesosy zao fitafinao zao. Zay ny teniko azy, mampalahelo an'i Jesosy zao fitafinao zao. Amin'ny kavina, amin'ny sorta aty ambony be aty. Inona navaliny ahy, haleluia. Ary tsy mamenatra, tsy mamenatra azy na de hoalana, la hoalan'olona raha azany teny Jesosy, hoalan'olona ianareo noho ny amin'ny anarako, ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy zay entinao.
moa ve tsika mitondra ny anaran'i Jesosy fahazavana, fa rehefa tsika fahazavana halan'olona ho halan'olona ianareo izy nohony amin'ny anarako, ka de zany mihitsy ny teniny. De namaly le rahavavy, izany ihany izy tsy tiavan'olona anao, satria ianao izy miteny foana hoe zao tsy tiany Jesosy, zao tsy tiany Jesosy, izao tsy tiany Jesosy. Alleluia. De tezitra tamiko izy, tezitra io rahavavy io. Amen. Ary zavatra tena hoe réel mihitsy ty zavatra nofina ambaran'ny tompo aty, tena mana zavatra tena misy mihitsy. Tezitra amiko zany izy, fa anazy sy ny tompo zany. Anao sy Jesosy zany na andray na tsy andray ianao. Amen. Tsy anahy mihitsy ny teny, tsy izaho mihitsy, fa ny Jesosy io. Tsika samy andalo fitsarana tsirairay amin'izay rehetra nataotsika, samy andray ny valinasana, samy andray ny vokatriny. Amen. Tsy ahafahantsika manao ninina ny fahatezerantsika. Tsy hoe raha tezitra tsika de marina eo anatrenandro. Au contraire. Fa ny fahatezerantsika de tsy ahafahantsika hoe marina tsika na excuse to inona tsika, na marina ny anao na diso ny anao, de ny fanetretena de madio am-po manetry tena manaiky ho amboarin'i Jesosy, satria Jesosy manamboatra antsika, tsika tsy ahitan'i Jesosy tsony. Amin'ny alalan'ny teny no anamboarany antsika. Amen. Na tsy anaiky ianao, tsy tia hainao, tsy maninona, fa le fananarana sy le ten'Andriamanitra raisinao ka vonony ianao hiova. Satria zany de efa ekena zany, na tsy ho tian'olona tsony na ho arian'olona rejeten'olona, efa ekena zany maha-kristianina ekena. Fa ianao mila miova mandray an'i Jesosy ianao, manaiky ianao, satria ny takiany tompo de fahamasinana anatiny ivelany. Amen. Mahagaga ny tompo satria zavatra tena nambarako ny toriko zany tamin'io rahavavy io. Fa izy any tezitra, izy tezitra amin'le teny, ka tsy zany nalalana eo anatin'ny fony, fa Jesosy nampahalala. Amen. Ka aoka tsika tsy hanao zavatra miafokafona, satria hitan'ny tompo zany, hitany eo anatin'ny fonao ao, na de tsy avokanao ety ivelany areo, ary tsy maintsy mivoaka miariary ihany un jour, tena niariary koa un jour tokoa. Amen. Alléluia. Ka aoka tsika ho mpankatoa ny teny zay ambaran'ny tompo atsika. Fa raha tsika le mpankatoa ny teny de mora amintsika miova, mora amin'ny Jesosy manadio atsika, mora amin'ny Jesosy manova atsika. Fa de tsika de tsy manaiky, fa manaiky fotsiny eo amolotritsika ny anatin'ny fotsika ny manda hitan'i Jesosy anie zany, fantany. Ary zany miariary le izy. Ararin'ny tompo hoe io izy fa tsy manaiky, fa mbola manao an'le fitafy ihany. Amen. Ka anjarantsika mandray ny hafatra de voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, ho azy etra amin'ny taona andrina ho mandrakizay. Amen.